Alleloia, faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tena faly ny tenako mbola afaka miaraka amintsika indray eto androany hariva, miaraka manompo amin'ny dada, miaraka maka fotoana mahafinaritra, fotoana hafakely miaraka amin'ny dada. Tena tsara moa zany araka ny teny anatin'ny salama, araka ny teny Davida anaty salama hoe alao ray andro tsara ray andro eo antrehany dada eo fanatrehan'Andriamanitra dia tsara lavitra noho ny zato andro any ivelany dia inoko fa faly ihany koa ianao androany manaraka amin'ny fotoam-bavaka. Faly miarabanao manokana pasteur Normand, Ravavy Lantamalala, Ravavy Saoly, Ravavy Isabelle, Angéline Faustine, Felana, Félicia, Laurette Tomsoa, faly Ranada Tia Zaranovolaina, Ranada Alvinio ihany koa izay miaraka amintsika atao amin'ny côté technique. Dia faly indrindra miaraka amintsika androany rinoko fa vonona ianao androany ifaly aka fotoana mamy ivalapatra eto amin'ny fanatrehan dada. Faly ihany koa ny tenako raha nametran'Andriamanitra teny manokana ho anao amin'ity androany ity. Inoko fa ianao vonona handray an'izany. Inoko ihany koa fa hisy fiovana fiainanao amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay ho tanterahan'ny dada androany amin'ny alalan'ity fotoam-bavaka ity. Ty am-boalohany raha mbola tsy vita zarazara ny fotoam-bavaka, azadino ireo namanao ireo mpiara-mianatra, mpiara-miasa, ireo fianakaviana, zanaka ihany koa. Aoka tena nafoa ianao mba ahafahan'Andriamanitra hamonjy an'izy ireo. Sady dio fa ianao le fahazavana izao tontolo izao zarazarao izao fotoam-bavaka izao mba ahitana ireo olona ireo fifaliana amin'Andriamanitra tahaka nahitanao fifaliana amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary manasa anao ihany koa manao commentaire ao ambany ao fotoam-bavaka androany dia fotoam-bavaka hafakely ahafahantsika miresaka, ahafahantsika mifampizaha ihany koa. Ka dia manasa anao aza misalasala manoratra ao amin'ny commentaire ny zavatra fihetseham-ponao na valim-panontaniana. Faly miarabanao ihany koa manitra Ainaraza izay manaraka amin'izao fotoana izao. Anombohana ny zavatra rehetra dia andaontsika anandratra hira fisaorana an'Andriamanitra. Sady dio fa raha ohatr'izao tsika androany ninona zavatra mety vitantsika, ninona zavatra mety tsy vitantsika, ninona zavatra mety hitantsika, ninona zavatra mety lalovantsika, dia ny zavatra rehetra moa dia nataon'Andriamanitra miara-miasa ho antsika ary noho ny fitiavany antsika dia narovany tantaniny nitazominy noho ny fahasoavany irery ihany. Ka andao tena hisaotra anazy izao sy ianao amin'izao fotoana izao aza hoe nona fotsiny ny fiderana izay sandratra androany fa aoka ny fonao mihitsiny, aoka ny fanahinao, ny sainao mombanao ray manontolo vonona ankasitraka, ankalaza, hisaotra n'ilay mpanjaka noho n'ilay fahasoavany izay ampiatsara fiainanao. Halleluja. Tombo misaotra anao ny fahasoavana Ravuna vaovao sana tsara ampianao no zay rehetra nataonao tsy voatanisako famahy tonga aho misaotra anao. Andao miaraka itsika tombo misaotra anao. Side
nao misaotrana eny mendrika ny isaorana tokoa izy a ary noko fa tanatin'izany fiankofana zany dia nahay nanandratra azy ianao amin'ny alalan'ny fisaorana zay manapofina zay avy amin'ny fonao ary noko fa nankasitrahany zany ary noko fa nohony zany fisaoranao zany dia mbola hiasa mihoatra lavitra noho ny taloha amin'ny fiainanao Andriamanitra sy mihetsika amin'ny alalan'ny fisaorana ihany koa ny tompontsika amin'izao fotoana izao dia asan-drato ary ny feonao dia andaontsika hivavaka ny amin'ny hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra misy ny amin'ny fiainantsika sy ianao andaoka fotoana mihitsy sika hisaotra anazy satria tsara loatra izy ary angataka fanahy masina ihany koa amin'izao fotoana izao ny eto mba tsy hoe ilaza avaty amin'ny tena ka fa fanafamarinana anambara izay ompon'Andriamanitra mba hisy impacta tokoa amin'ny fiainantsika tsiraiavy ary ianao anjy mandre tsy mandre amin'ny fomba fisainanao na fatakaranao fa fanahy masina nanazava ny sainao mba ahafahanao hiaplike ny zavatra rehetra izay hozaraina androany amin'ny fiainanao ka ahafahanao ahita fahavokarana ahafahanao ahita fandresena ahafahanao ahita fahombiazana amin'ny fiainanao milafo ny rehetrarehetra androany tena mitokana mihitsy ary todimy manokana anao Andriamanitra atao tahaka ny fahazarana fitombavaka amin'ny fito sasany hariva tahaka an'izao faoka ianao iray aminazy aza inona fotsiny koa aza inona fotsiny koa izay eo akaikinao eo fa mifantoha ianao amin'Andriamanitra moment précieux miarahana amin'Andriamanitra ny voanao anatin'izany tena misy fiatraikany be da be misy ahoana filazana misy résultat be da be ka andao hifantoka manokana aminazy aussi ianao sandrato ny feonao eo mbola mankasitraka anao zay mankalaza anao ary mame voninahitra anao zay ny amin'ny fotoana sarobidy tahaka izao zay mbola omena ho anay mbola afahany mifandray aminao eny ho zay fotoana sarobidy satria tsara lavitra ny tao fanatrehanao tsara lavitra noho ny zavatra rehetrarehetra ary indrindra tombosoa lehibe nomena ao anay izao hifanatry tava aminao izao misaotra ny amin'izany ary misaotra ihany koa noho ny fitiavanao anay ny fitantananao anay nandritry ny andro ny famitany ny asanay ny famitany ny andraikitray ny famitany ny zavatra rehetra izay mety tanatin'ny planay ihany koa ny zavatra rehetra nampanaovanao anay ny zavatra ihany koa mety tsy vitanay satria fantatray fa chaque jour suffit à peine ary chaque jour ihany koa ianao manao zavatra zay ampatsara ny fiainanay ka dia mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra ny amin'ny fahasalamana misaotra ny amin'ny fiarovana misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy satria noho ny anao izao rehetrarehetra izao ary raha tsy ianao dia tsy mety tsy tanteraka izao ka mankasitraka anao zay feno fakasana fonay sy ny momba nay iray manontolo satria manana anao zay tsy niherikerika foana zay tsy natahotra zay satria fantatra hoe ianao mijoro miaraka aminay raha toka nandalo olana raha toka nandalo tsy fahasalamana dia fantatra fa ianao dia teo foana tsy namelanay manokatra varavarana manao lalana manazava ny sainay dia mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ihany koa dada dia mbola manaiky any zay ny fitarihanao ka manasa ny fanahy masinao hiditra manokana amin'ny fiainay tsiraiavy manasa ny fanahy masinao zay ny tena toetra ataoponay anazava ny sainay anokatra masom-panahinay mba ahafahanay atakatra dada hoy ianao hoe fanahy masinao dia natokanao olova ho an'ireo izay tianao mba ahafahanay ahita an'izay mbola tsy hita mba ahafahanay atakatra mbola tsy takatra mba ahafahanay aheny zavatra mbola tsy heny dia inonay fa amin'ity fitombavaka androany ity dia fitombavaka hafa kely izay ahafahanay atsapa ny fiasan'ny fanahy masinao tanteraka amin'ny fiainanay tsiraiavy eny dada tario manokana zany zay mitarika an'ity fitombavaka ity tsy andeha amin'izay tenako fa tena inao mihitsy ny hiasa fitaovana fotsiny eto ampelantananao dia feno ihany koa ny tsiraiavy izay manatrika an'izao fitombavaka izao mba tena hoe are izay tokony are mba tena hifantoka tanteraka mba ahafahan'izy ireo mandray ny anjarany ahafahan'ny fony izy ireo tany lonaka ka ahafahan'ny zavatra rehetra misy ahafahan'izao teny rehetrarehetra izao misy effet amin'ny fiainan'izy ireo dia misaotra anao ny amin'ny zaretrarehetra izany ary inonay fa ny ota rehetra izay mety vitanay satria ianao Andriamanitra be fitiavana dia amelanay ianao mba ahafahanay anana fasahiana andray ny anjaranay amin'ity androany ity inonay ihany koa fa nina sakasakana rehetra izay alefa amin'ny fahavalo dia ho rava tapatapaka nina mety tsy fifantohana nina mety zavatra mety manavesatra na palahelo na andratra ny fonay tany izay mety manakana nay andray ny anjaranay eto androany dia inonay fa rava izany afa kely zay miaraka aminao androany feno fiadanana ny fonay feno fiadanana ny mombanay feno fifaliana sady ravoravo izay satria manana anao ka dia androso miaraka amin'ny anjaranay dia misotra anao zay dada alleluia amen amen
Androany dia te ampahery kely anao lohateny amin'ity volany moa dia fahazotona. En français moa izy dia milaza hoe chaussure de zèle zany hoe kirarony fahazotona. Te hizara kely amin'izany aminao satria maro amintsika izay te handroso te hanao zavatra nefa rehefa tsisy fahazotona dia lasa rava ny zavatra izay ataontsika. Tiaka ohatra zavatra efa nizaraiko andro maraina moa zay tanatin'ny fotoam-bavaka dia tiako amafisina kely eto ary tiako ihany koa horaisinao tsara izany mba ahafahanao tena hoe andresy amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao. Raisitsika ohatra miaramila. Raha mijerinao miaramila anankiray manana kiraro spesialy izy tsy andehanao ballerine, izy tsy andehanao tennis tsotra, izy tsy andehanao kapakapa rehefa andeha hiady na rehefa sur terrain de guerre. Fa ino no nataony misy an'le kiraro tena kiraro le mafy be iny ka nandeha ambony fotaka izy, nandeha anaty rano izy, nandeha any ambony tsilo izy, nandeha ambony vato izy tsy arary zany ny tongony ary tsy atahotra izy androso any satria fantany afaka miaro anazy ny kiraro iny. Dia zao maro ny zavatra mety atrehantsika amaolombelona, maro ny zavatra mety ataontsika, mety miasa, mety mianatra, mety manompo dia tsika mila manao ny chaussure de zèle iny, mila manao ny kirarony fahazotona iny, mila mazoto zany amin'ny zavatra izay ataontsika. Ka ninona mety sakana alefa mivavalo, ninona mety ataky ataony dia tsy atahotra ianao fa androso. Anatin'izany ihany koa dia te laza aminao hoe raha ianao olona mazoto amin'ny lafim-piainanao rehetrarehetra dia assurer ny famokaranao amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy. Jereo tsara ny olona anankiray efa mazoto raha isika ohatra amin'ny toeram-piasana. Mazoto iny olona anankiray iny dia ny olona iray iny no azo promotion ohatra. Betsaka izany ny olona anatin'ny orinasa anankiray dia ohatrany hoe mila mandeha mirenvoyer zany hoe mila ohatra zany tsika malagasy zany tia Maurice ohatra. Dia le orinasa mitady fanavaozana, anatin'ny fanavaozana izay ataony dia mila asorony, mila manala employé satria soloiny amin'ny machine le employé. Dia iza ozy ianao no tazominy. Le olona le malaina mangataka congé isaky ny mihetsika, le mangataka le mangataka congé isaky ny mihetsika zany raha isika congé isaky ny mihetsika ve le olona miasa fa tsy mahazaka na hoe tsy mahatakatra production ve no tazominy, sa le olona appliqué amin'ny asany hoe eo foana izy tsy absent mihitsy izy fa manatanteraka ny asany mahavita mihoatra ny production izy manao ny effortny izy. Iza ozy ianao no mety ho tazominy le orinasa? Tsy maintsy le olona mazoto. Dia iny olona mazoto iny mety hisondrotra ny karamany mety ho tazominy izy mety ho tamana mety faly ary le orinasa afaka mitazona n'iny olona iny mandritry ny taona maro satria mahavita asa le olona ary fantany satria mahavita asa le olona dia mahavita mampandroso ny orinasany. Dia tahaka an'izany izay ilay tiako lazaina hoe anatin'ny fahazotona misy ny fahombiazana, anatin'ny fahazotona tafavoaka mpandresy foana ianao, anatin'ny fahazotona mahefa ny zavatra rehetra ianao. Lazaiko ohatra ary fizoram-bela ho anahy manokana izy ary inoko fa appliquenao amin'ny fiainanao ihany koa zany ahafahanao ahita fiovana, ahafahanao ahita ihany koa fandrosoana. Za manokana hatramin'ny mbola kely zany dia nitezaina anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny sehatra voalohany idirako efa nizaraiko moa zany ny sehatra voalohany idirako anatin'ny fanadiovana. Nadio fiangonana na nandeha amin'ny derera nisy taona lasa nazoto tsy maintsy mandeha manadio ary fifaliana ho anahy no manompo an'Andriamanitra manadio na ny seza fotsiny aza dia inoko fa fifaliana ho anao ihany koa manompo an'Andriamanitra. Dia tonga ny fotoana anankiray nandeha lefa indray dia hoe manompo amin'ny chorale ianao. Za manokana dia hoe choriste atao amin'ny chorale. Raha tantaraiko anao hoe taloha za sy zoko moa alfinio nisy taona izay tanatin'ny chorale tambola kely. Dia ao anatin'ilay chorale mahay mihira daholo ny ankizy rehetra fa izay hery ohatrany mampimeny feoany ohatrany hoe hafa kely mihitsy. Dia nanomboka tamin'izay moa za dia ohatrany natsiaro tena hoe za zany tsy mahay mihira, za zany izao tsy manana feo, tsy manana izao. Nefa avy eo rehefa à un moment donné hoe midira ianao chorale, niditra chorale nomboka nanompo tsy nanaiky an'izany za hoe satria za manompo an'Andriamanitra tsy manompo an'olona eto tsy maintsy ameny effort manana mazoto tsy maintsy androso
eo nazoto nanomboka première fois mandeha ny deuxième fois mandeha ny troisième fois zavatra mihina ianarana daholo zany nandeha nandroso zany hoe nisy fandrosoana anatin'le fazotoko eo ndray a choral ozy izy a choriste ozy izy a lasa tampoka ny musicien izany andeha remplacer ny batteur moa izany andeha remplacer ny batteur io tsy mahay jamais nitendry batterie tamin'ny fianako de ozy hoe aloha zano an'le izy nefa tsy mahay ninona fa lasa mipetraka noho le fazotoko de ohatran'ny lina nianatra noho le fazotoana lina ny karika hoe ahoana anaovana an'izany androany vao mipetraka an'io rapitra tsy maintsy efa mitendry an'io eny ambony altara imagine eo amin'izany fa noho le fazotoana de manampy an'Andriamanitra noho le fazotoana de fatako hoe satria rehefa mazotoko ianao de fantatra hoe tsy amin'ny hetrika io fa amin'ny herin'Andriamanitra io izy manosika anahy de tsy maintsy vita io de zany tiako apita aminao androany tsy vitany hoe choriste fotsiny tsy vitany hoe mpitendry batterie fotsiny fa lasa koa miditra gitara lasa koa miditra piano no fazotona amin'ny mandroso mivelatra zany hoe rehefa mazoto ianao de ohatrany hoe mivelatra daholo zany te halala zavatra be da be te afantatra be da be te havita zavatra be da be ianao de tiako zaraina aminao zany ok ianao azoto amin'ny zavatra rehetra zay ataonao raha mpanadio ianao aza mijana hoe manadio fotsiny fandana mazoto mikarika hoe ahoana zany anambaran'ity voninkazo sy ahoana zany améliorena an'ity zavatra iray ity mandroso ianao manompo ianao anatin'ny choral anatin'ny musicien ianao mpihira ianao ahoana ny améliorena an talenta napetraka Andriamanitra ao anatinao misy teny zany anatin'ny romana miteny ok itsika ianao de hiavao amin'ny fomba fisainana zany hoe tsy le fahazarana no itsika hanompo an'Andriamanitra fa anatin'le fazotoana de mazoto mikarika mazoto mivoatra mazoto mampitombo le talenta zay nomen'Andriamanitra atsika sianao amen de inoko fa iorina tsara izao sianao inoko fa azo tsara izao sianao mety tsy lafo zany fampahirizana zany fa inoko fa satria napetrak'Andriamanitra mafy atao poko de anjaranao zany de inoko fa satria anao andray an'izany teny zany ampifaliana de inoko fa isin'ny succès isin'ny fahombiazana amin'ny fiainanao amin'ny sehatra rehetrarehetra de te ampahirikely anao anatin'ny tiry ty miorena tsara aza miova Zamjuva miurena tsara Zamjuva miurena tsara Zamjuva samia falfaluta inisike arabena velunena jaya jaya tatanani isike Nikulumna, nifinduna, miurenatsa, hazamjuva, miurenatsa, hazamjuva, luanya fatiramuni, ambunya fatiambani, luanya Faziramuni, Ambunya, Faziambani, Manakarina, Fatimanta, Mapisamucha, Fatimisamucha, Luanya, Faziramuni, Ambunya, Fati, la sortena nozan, Mayeria, Fatiresi, Mayeria, Fatimaleni, Luanya. Fatiramuni, ampunya, fatiambani, luanya ulasao, fatiramuni, ampunya, fatiambani, luanya, fatiramuni, ampunya, fatiambani. Amen. Lohany ianao fatsirampina satria ianao le olona mazoto de anakarena ianao fiainanao satria niarena no hiazakazaka ao arinanao satria ianao mazoto tsy mpisambotra ianao
tsy misambotra ianao fa mpisambotra ianao, tsy ianao le angatangataka foana fa ianao le anome, tsy ianao le hitomany ao aorianany asa na hitomany ao aorianany opportunité na ao aorianany promotion fa reny no anaraka anao satria ianao le olona mazoto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia amin'izao fotoana izao misy zavatra kely anankiray ihany koa tiako hozaraina amintsika sy ianao momba ny hoe faharetana, persévérance. Betsaka amintsika izay manana projet ary tena maro zany zavatra hitako moa récemment amin'ny Facebook le zavatra hoe zay olona hoe betsaka ozy ny tanora malagasy manana projet, manana zavatra hoe te handroso izy ireo nefa dia zao nohony le mpitondra fanjakana ohatr'izao tsy afaka izay satria tsisy vola, tsy afaka izay satria tsisy zao tsy afaka. Dia ny hoe ahoana manana projet nefa vao misy olana kely dia efa miembotra hoe non tsy afaka ataoko ty noho ty olana ty. Zao no tiako lazaina anao raha ianao olona mazoto raha ianao olona zay manana Andriamanitra, ozy Andriamanitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ianao amin'ny alalany, mahefa ny zavatra rehetra ianao amin'ny anarany. Mety ny olona miteny hoe tsy vitanao io, mety zavatra hitanao io miteny anao hoe non tsy vitanao io, tsy anjaranao io, tsy ho tonga amin'izany ianao. Non, mandrosoa ianao, manana persévérance, Andriamanitra jerena, fantohana izy fa izy no loharano ny fitahina rehetrarehetra, izy no loharano ny zavatsoa rehetrarehetra. Dia aoka ianao azoto, aoka ianao hiaritra amin'ny zavatra rehetrarehetra manoloana ny tentation aoka ianao aharitra. Misy zavatra anankiray moa zay tiako ambara amintsika sy ianao zay apetrak'Andriamanitra mafy atao poko maro ny ino misy an'izay fiteny zay amin'ny teny malagasy hoe ny azo avo no alan-drivotra, zany hoe rehefa mbola azo foy ianao zany rehefa mbola olona mijanona tsotra ohatr'izao fotsiny ianao, tsy te hanana projet ianao, tsy te handroso amin'izao ianao fa eo zay eo foana ny fahazarana iainanao tsisy ninona zany mety hoe iseho tsisy na miresaka ara-panahy io rehefa te eo fotsiny ianao fa tsy te handroso ara-panahy, tsy te roso lalala kokoa dia ohatrany hoe milamina daholo ny zavatra rehetra fa une fois ianao maka initiative, maka résolution hoe handroso ianao hiakatra grady ianao dia eo zay hoe le azo avo no alan-drivotra. Dia manomboka misy be da be ny ahoana fiteny zany fanenjehana, misy ihany koa lisitra homan'ny fahavalo satria tsy tiany ianao handroso, tsy tiany ianao ahomby dia alefa ny lisitra maro samihafa melezana anao. Fa zao courage foana ianao fa Andriamanitra miaraka aminao, courage foana ianao fa le mahefa ny zavatra rehetra miaraka aminao, courage foana ianao fa ianao le olona manana Saint Kristy, courage foana ianao fa ianao le zanany zay anamboatra lalana izy ho anao. Aza mety ho ketraka ianao, aza mety ho reraka ianao, aza mety manaiky zany hoe ny zavatra napetrak'Andriamanitra ao am-ponao hoe ho ravo ohatr'izao na tsy ho tanteraka fa mandrosoa ianao, persévère. Ary amin'izany ihany dia tiako ampiarezina kely anao ty hoe persévère satria Andriamanitra dia mametraka zavatra mampontsika tsara iavy fa zavela fafalo andravan'izany amin'ny sehatra rehetrarehetra. Si Dieu a mis rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Et quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette
sa parole demeure éternelle. Oh oui, et quand il dit, les choses arrivent, mais quand il entend, son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, oui, persévère, persévère, encore une fois, persévère, persévère, oh, persévère, mon frère, ma sœur, persévère, oh oui, Dieu est avec toi, persévère, car sa parole s'accomplira. Marina fa ho tanteraka foana ny teniny na de contraire amin'ny zavatra eritreretinao aza ny zavatra miseho fa tary fa Andriamanitra miaraka aminao foana. Amen. Car sa parole elle s'accomplira. Tadidio fa na dia ankilazaiko teo contraire aza ny zavatra miseho Andriamanitra miaraka aminao foana. Tadidio fa na miteny aza gauche à droite ambony ambany akavia akavanana arina aloha miteny tsy vitanao Andriamanitra miaraka aminao vitanao eo. Tadidio fa ny teny Andriamanitra tsy miova, izy Andriamanitra omaly io mandrakizay tsy miova zay na zay dia taterahany izy tsy olombelaka andaika akory. Ka matokihana azy ianao manana faharetana, manana fahazotoana miroso anatin'ny projet anao, anatin'ny fahanomponao, anatin'ny asanao, amin'ny activité rehetra mety anananao mahazotoa amin'ny sehatra rehetra avavy sy ranada. Amin'izao fotoana izao dia andaontsika ivavaka kely anao dia aveo ho an'ny fampaherezana mba ahafahanao azoto amin'ny sehatra rehetrarehetra ary ivavaka ihany koa metraka an'ity aly ity tena ampelantan'Andriamanitra. Dia raha manana ihany koa ianao fanerenana anatinao any mba mangataka an'Andriamanitra fahazotoana amin'ny lafiny fivavahanao, fifandraisanao aminazy, amin'ny lafiny fanomponao anazy dia angatao aminazy. Angatao izy dia omena anareo tomtomy dia voay. Eto izy ny sofiny tsy rendremana famandre amin'ny tanany tsy fohy fa mavonjy. Ka sandrato azy ny feonao dia andaontsika hivavaka. Iray eo mbola misaotra anao izay tsara ianao ary-panao tsara hatrany. Dada amin'izao fotoana izao dia mivavaka ho an-tsairay avy izay manaraka an'ity fotoam-bavaka ity. Hitanao ny fony tsairay avy, hitanao ny zavatra mety hatrehan'ny tsairay avy, hitanao ihany koa ny fanirian'izy ireo. Ary androany mivavaka manokana za mba ametraka fahazotoana ianao ao amin'izy ireo. Azoto izy ireo amin'ny fifandraisana aminao voalohany indrindra sy ianao ny loharany aina ka mifandray aminao dia mandeha daholo ny zavatra rehetra ka voalazanao hoe katsao no fanjakako dia anaraka anareo ny zavatra rehetra. Dia no fa milala fahazotoana izy ireo mifandray aminao tsy hoe maraina fotsiny, tsy hoe hariva fotsiny, tsy hoe atoandro fotsiny fa amin'ny fotoana rehetrarehetra dada dia no fa hisy famokarana amin'ny fiainan'izy ireo. Mivavaka ihany koa amin'ny sehatra fanompoana dada. Oka ianao name fahazotoanan'izy ireo hikaroka zava-baovao, oka ianao ame fahazotoanan'izy ireo hikaroka amélioration mba ahafahan'izy ireo hanompo tsy hoe amin'ny fo fotsiny, tsy hoe amin'ny hery fotsiny fa amin'ny fahaizana ary amin'ny fahalalana ihany koa mba ahafahan'izy ireo mihoatra zavatra, mba ahafahan'izy ireo mihoatra dada, mba ahafahan'izy ireo ihany koa mitombo amin'ny talenta izay nomena ho an'izy ireo.
satria zany ihany koa zavatra ankasitrahanao. Eny mivavaka ihany koa amin'ny côté-ana asa dada, maro aminay ny mety hoe efa ela loatra manao nuance io na hoe satria ankasitrahanay aza dia lasa menimenina na lasa hoe tsy dia productive fa androany dia averinao indray ilay fahazotoana mba ahafahanay ahita succès, ahita fahombiazana amin'ny lafiny asanay, mba ahafahanay tena hoe ahazo promotion, zavatra tsara, ahafahany vavanay sokatra amin'ny lafiny asanay satria hoe mazoto izahay. Mivavaka ihany koa dada amin'ny lafiny tokantrano ho an-tsara avy ao ka azoto dada andraikandraikitra amin'ny rôle izay ananany na ray io na reny io na zanaka na zandry na zoky dia samy azoto andraikandraikitra ka irindra daholo ny zavatra rehetra amin'ny tokantrano, ahita fahombiazana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mivavaka ihany koa amin'ny lafiny zavatra mety ananana izy ireo matériel, amin'ny fahazotoana izy ireo hikarakara an'izay ananan'izy ireo izy ianao hoe izay manana dia vao mainka omena fa izay tsy mahay mikarakara na izay kely ananana aza dia alaina dia ka tsy ho tonga amin'izany stade izany fa omena fahazotoana izy ireo hikarakara an'izany mba ahafahany fananan'izy ireo multiplier dada dia mankasitraka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mino koa fa ianao ny amin'ny fahazotoanan'izy ireo hikarakara ny vatany izay vatana tsara nomenao an'izy ireo ahafahan'izy ireo tena hoe miratra, tena hoe reflecter ny fisinao inoko ihany koa fa ianao no amin'ny fahazotoanan'izy ireo hikarakara ny ara-panany, hikarakara ny toe-tsaina, mivavaka ho an'ty ality mba hainao ny asa amin'ny fiainatsara avy. Niza mety manana insomnie, mety manana olona izay mety mandrehaka ny sainy ka tsy ahafahany manana torimasomamy dia noho fa ianao no analan'izany, analan'enta mavesatra sy nanatona anao izay androany ka dia ame fitsarana ireo ianao ame torimasomamy, ame nofomamy ihany koa ho an-tsara avy izay mety manana projet ho ampahafantarinao anazy hoe izao indray ny dingana manaraka mba ahafahan'izy ireo ahomby amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Dia mankasitraka anao satria efa alefanao ny anjelimasinao itoby manodidina anay efa kakofanao amin'ny rahanao izay ka tsy hita amin'ny masony ratsy fanahy ary noho fa efa arovanao izay ka na mety vona fafy ny vavahady dia tsisy fiantraikana fiainanay na fianakavianay na fiainan'ny zanakay na fiainan'ireo rehetra izay manodidina anay. Dia mankasitraka anao izay dada manan'izay manadada tahaka anao, ankalazainay ianao, asandratry any amin'ny avy ianao, terainay ianao, obinay ny fisinao fiainanay ary asandratrainao dia misaotra anao izay dada. Alleluia, amen, amen. Tena tsara indrindra ny tompo lehibe izy mendrika ny teraina hatrany dia manao veloma antsika tsara avy mety fohy fotoana androany fa inoko fohy fa mafonja ary misy fiantraikana amin'ny fiainantsika tsara avy dia samy tain'Andriamanitra daholo ary inoko fa misy le fisina le efa atao amin'ny groupe sy ao amin'ny pejy ny fiangonana SCI efa mifenonao momba ny fotoam-bavakantsika amin'ny alahady izay any amin'ny trano fivavahana. Dia inoko fa azoto ianao tahaka anahy tonga iangona aza hoe efa ela sy niangona dia tsy manana fa nahaka sur internet fa hafa ihany miray ao an-trano dada, hafa ihany miara-mifaly ao an-trano dada dia manantena ny fandraisanao anjara, manantena ny fahatongavanao isy ny fiderahana, isy ny fiankofana, isy ny vavaka, isy ny teny, isy ny fiara-misakafo ihany koa aorinan'izany manantena fahatongavanao asao ihany koa namana azadio manoratra anarana raha tsy izany mety ho tafiditra ianao satria voafetra 50 personnes ihany tsika. Samy tain'Andriamanitra daholo tiako be anareo tian'Andriamanitra be tsika rehetra veloma daholo.